Ankiny Asem radio anareo zao Sany mihitsy dada Gasy Rakoto. Tantara indray miseho nosoratana Vorombato ony Lantoary Mamy. Ho velomin'ny Saoly sy Nanja miaraka amin'ny Silofo José, Christophe Rabiarmanana ary Nofy. Mandray feo Ando, mandrindra raha teknika Onja, manatotosa Silofo José. Bakoly a efa vita ve ianao anaka fa tarange dady e? Kely sisa data fa andasy vetivety fotsiny a. Tadika mpanaovana sy manomanaka iasy izy. Ka aingany ianao fa avy hatrany a dia hamoaka fiara. Tandremo sao ela a. Zay a de vita. Data koa de fa be dodony ery. Ianao anaka manoatra noho ny hamonjy lanonana miomana ka. Aha. Nefa de andeha hianatra fotsiny. Ahatserovako andreninao mihitsy ianao ary mampifamaly anay matetika nytoy izany. Fa hono de efa nohidinao tsara ve noho ny trano e? Efa mety tsara ka. Fa data ho io indray e. Efa taneniko foana fa nineny ao tsy hiverina tsony. Makarary ny data fotsiny fieritreretana azy. Ka tsy mety angery Bakoly e. Mba sinto lasa tsy tanany ahy iny fa aza atao mahakivy ianao. Fa hono ahoana ry data? Iaraka isakafo ihany ve sika mianaka ny atoandro sa ahoana ny hevitrao? Iaraka tokoa moa zany. Fa mba miaraka amintsika ihany noro ry data. Noro? Tsy maninona fa ento izy e. Eo mba vady ihany no iandrasanareo ahy. Ay. Zay fa tonga ianao. Raha tondro zany e. Babay data. Nahoana kiny fahitandry an'ilay interrona ataontsika teo iny? Tena sarotra be tamika kila izy a. Indray ndrisy ny ankiviana sahady. Nao taza mbola tsy takory dia avy hatrany dia manary toky. Aleo akio hitany ny valiny aloha. Tsandry tokoa no nanao azy tany ka mora no miteny. Fa ahoana? Ny Andriamanitra fantatro fa tsofina fotsiny reniko. Tonga dia misosa. Tsy misy tsofon'izany akio fa androna ampiasaina. Sady miankina amin'ny fanazarana natao hatr'izay koa io. Mahereza fotsiny ndry manao exercice amin'ny manaraka dia hitandriny vokany fa ratsy zato isan-jato a. Farafaratsy mba 70 isan-jato akia. Kasy. Moka aloha izay ino hoany fa izay vita any dia vita. Manaraka indray manarina raha toa ka tsy mety ilay teo. Fa reto indray ny indry. Izaky? Anebaka indray reo reto na aneso. Manao Bakoly sy Noro. Mba afaka mipetrapetraka eto akaikinareo eto ve zay? Ary Noro zany aho ohatra mangaringarika sy navinaviny e. Fa maninona? Ndao kiry Bakoly aletra fizakona repetraka amin'ireo a. Olona tsy misy ilana azy. Nary tsy fetra? Tovolahy tsy misy ilana azy. Fa ndao fa tsy misy an'izany. Tsy mahazo miresaka amin'ireo sika. Indrindra findry. Zay fa ndao e. So ihany. Zay koa fa naneno ny sona ery. Ndao ilahatra dia aorian'ny fianarana indray miresaka. Manao ny tata Bakoly? Manao ny Noro? Inona vaovao? Tsy misy ka. Fa nakaiza ho Bakoly ianao makaty ampianarana? Somary manao tsy salama izay izy eo dia hiera azy aty fa nanafatra izy mba anateroka eo hono izy rehefa malalaka ianao. Tsy adiniko velively zany tata Bakoly fa aza matahotra ianao a. Dia mirary fahasalamana ho azy indrindra e?
dia misaotra indrindra anao anaka fa tsy namana intsony ianao fa tena zanaka. Ary ndehana amin'izay fa toa efa miditra ireo namanao. Ie, izay ary fa mandra-piona dada Bakoly e. Mandra-piona? Ndry, raha mbola teo mantsy ianao ry vady malalako mba misy zazalahy zazavavy teo ho naman'ny Bakoly zanantsika. Miara-misanga, miara-mime, miara-milalao, miara-mitomany. Zao marary izy ankehitriny. Tsy misy zokona zandry antany akory. Mandra-pahatongako avy miasa sao dia hiferina ianao le zanako. Ty eto fa tonga ny mpianakitra ny sekoly tadiaviko. Sady za mihitsy ny larana voalohany. Ohatrany malahelo amin'ny Bakoly letsy zanazana ry fihitra. Roa andro izay tsy nianarany. Ny dadany izao ny hitako tao amin'ny surveillance teo maty. Ka raha araky ny resaka henoko ankely tsy rinary dia toa hoe mararo ny izy. Ka izay no antony tsy maheo azy. Fa maninona moa raha miresaka amin'olo sika dia mandeha mamangy azy any an-trano raha malahelo azy raha. Lahy ihany angely tsy ny tena nanimba zavatra e. Raha tsy natao lahen'ny ankizy izao reny resaka natao reny tsy nisy ny toy izao. Fa elaty ve aloha tena taran'ny Bakoly mihitsy ny mila navy toy izao e. Aizako vao roa andro izy ny tsy tazana dia manoatra nareo noatra ny akoho voa amin'ny barika. Eo ndray le ty. Ka izany no mariny e. Fangara malahelo azy dia midika izany fa ty azy e. Izy aloha tsy afenina fa sady mahay manja kely e. Saingy sipany dadany. Aterina ilaina isan'andro dia tsy hita izay fomba anaovana azy sy amboarana ny sainy sy ny fony. Hitako le tiany hevitra. Hoe ahoana? Leo aloha ketrehako samirery dia rehefa masaka tsara zay vao omeko an'lahy. Ialahy mantsy tsy azo anambarana dieny melo fa manaonao foana izay ihany. Eny indray ary fa aza donona ny namana rehefa masaka ny andro mba iaraha-mihinana e. Manao an'izay zanaka dada, efa tsara. Fa ny lamosiko sisa ny tsaroko manaintaina mafy dia ny tsindroko. Enao koa nge matory foana eo ambony fandriana eo e. Maninona raha mba mitsangatsangana kely dia mahereza koa misotro rano e. Ka zangy ery dada vao manezaka ny tsangana dia mandraiky faniny. Izay ny tena olana amiko fa tsy dia inona akory. Aza avy hatrany dia manezaka mafy fa alefa moramora fotsiny. Ary zao mba torevitra aminao anaka. Ahoana ry dada? Aza mamono tena mafy amin'ny fianarana fa izay nge navoanao teo e. Tsy manana afa-tsy ianao ange ary Bakoly e. Fa maninona moa ary dada raha maka-namana amin'izay e. Amin'izay sika mba 3 na 4 ny ato an-trano raha mananjanaka le olona. Na farafaratsy miteraka rena areo dia mananjandry a. Tsy misy mahamaika any amin'izany anaka. Fa ny maika amiko aloha zao dia ianao ihany. Rehefa tafitoko ianao dia izay no hafaliana voalohany ho ahy. Izao ary sika sahiranako. Raha toa ka marary ary dada dia inona ny ataoko? Mbola raha toa izany anaka. Aza manany amin'izany fa ain'Andriamanitra foana ny mandamina ny zava-drehetra. Ary aza miasa saina any amin'izany koa fa izay ahasalamanao atao e. Ndry 3 andro monja dia nahita dada. Vonjena ny asa, vonjena ny sakafo, vonjena ny zanaka marary. Izy koa moa be dido tsy mety makapanampoko. Soa ihany fa sady tompon'orinasa izy ny lehibeny fa raha tsy izany angamba. Asy izay nahazo any mianaka teto.
sambatra ihany izay mianaka. Nefa raha mba teo mantsiny eny mbola feno kokoa ny asambaranay. Sa koa tia to lalako. Dada za tena enina amin'izany fieritreretana neny izany nefa za tia ny tena manoatra. Sarotra tokoa ny manadina olona iray mifankazatra tamin'ny teny, indrindra moa fa sady tiana no akaiky. Tena sarotra e. Ary inona indray tia manasa fisainana amin'ny zanako, to variana very. Hoy zary dada hoe ny tsara amintsika sy dada rehefa tonga amin'ny fialan-tsasatra dia mba maka-rivotra kely any amin'ny faritra hafa. Aza miasa saina amin'izany ho ahy ianao fa ahy ny dada foana no mandamin'izany. Ary mierena moramora dia andao aka-rivotra kely ao an-davarangantsika. Eny ary. Fa saika adino. Fa misy inona? Misy taratasy naterin'olona ho anao. Taratasy? Taratasy inona ry dada iza hoe? Toa hoe avy any am-pianarana hono. Atre, fa olona ohatran'iza nanatitra nyity tao? Tena miala tsiny aho fa tsy voadiniko izany. Tsy facteur aloha ilay izy. Vakio aloha tsy ho hitanao amin'io ihany ve ny izay olona hoe nanoratra azy? Mbola tsy te asa saina amin'izany aho fa aleo aloha io ka. Karaha mila valiny mainka ny taratasin'olona dia ahoana? Tsy efa fantany ve aho hoe marary matoa taratasiny nalefany aty, sady amin'izay koa tsy misy anarany mpandefa akory ity izy. Oka mihitsy aloha oka. Ary avy amin'izay ary ho tantanako sao fanina eo anao e. Dia mba safotra kely aloko. Natorana asa dia mba mamely dada. Siaza niany eo ianao ry bakoly. Moramora nga aminao izany torana na safotra izany. Ho tonga eo tokoa ny lozako. Asa angamba izay azo Ka izany ange namerenako amin'ny dada foana hoe mila maka namana ho ahy dada. Miala tsiny aky fa tsy afaka nandavitana mihitsy afa tena nianatra mafy. Ino rokoa? Ka hitandry ihany ty fanadina nefa akaiko tiako. Sady nananatra tany aza tsy ampitombo ny aretindry ny fandikana azy ireo. Tsy misy tsiny akory aky efa tafahoana tsara sika sindry dia efa izay aloha ny zava-dehibe. Fa hono aky inona ny vaovao tao anatin'izay fotoana tsy nateo azy izay? Fihinana kiny eo mangingy. Ary taratasy inona aky dia lasaka avy ao anaty kilasy ty? Aizaky? Mbola nisy an'ity taratasy ity tokoa. Afa baraka an'izay tompony tira tena makaraka ny filazan'ny dadany ao anatiny. Ary le izy eneto sady tsy misy anarany mpandefa akory. Fa oviana aky ity voarendry? Sy tany an-trano le tamin'ny zanarary iny. Dia dadany nandray azy tao dia tsy voadininy akory ary hono izay nanatitra azy fa dia hoe avy any am-pianarana fotsiny dia izay. Sao dia mba fantatry ndraiky hoe soratra izy ivelan'ny valopy io. Io tena tsy haiko kia. Fa maninona moa raha sokafana dia vakiny amin'izay hita izay nanoratra azy. Io koa natao ampiady sainandreo eo. Aleo aky any an-trano vao mamaky azy ka. Aty am-pianarana manjary mamaika fotsiny. Sady tsy andro koa ve izay tompony. Adalàna ny azy tsy nanisy ny anarany tao ambadika. Dia tsy mba mampidobodoboka ny fondry akory ve kio iza nanoratra ny taratasy io? Ary inona koa no mety ao anatiny? Sao dia taratasy mpitiavana ohatra. Dia mety teny mambabo fo. Zato filazandry azy koa ny lalako. Zato moa akika hitsiresiny nanoratra an'io dia ahoana? Iny ange mantsy izao ny tarataramiko Ny anarany foana amin'ny mampody mandry fa izy sady tsy tareny tsy bika. Sady tsy mahaiko. Tsy alehano mihitsy indry kosa hitako. Ary randray amin'ny ary sy fetra dia ahoana ho indry? Saindray tsy haiko ka. Tsy ho hitandreo ihany ve izany
fa raha ny hevitra aloha ny tindry ho fantatra de tsy misy azo azy koa na inarina izay indry oka andao hitra fa velona tsy ny soneria rehefa avy mamaky azy a de ho tantaraiko andriny ao anatiny. Reny ao anatin'ity taratasy ity avy aiza ary de isany nanoratra azy leo aloha sokafana de ho hitany ao anatiny ao ny tany valin'izany rehetra zany. Ho an'ny bakoly maniry fahasalamana lehibe ho anao ny tenako raha eo ampamakiny ty taratasy ty ianao. Bakoly efa ela no naniry-niresaka aminao saingy tsy sahako izany satria ianao mianatra mafy. Inory koa saro-piaro loatra aminao fa nampin'izany ianao aterina sy alaina foana. Ny tena tiako lazaina ary bakoly de tena tianao kora sitrakao de valio ny fanondriako raha toa ka mety fanotsy ny fitiavantsika. Manao velomanao ilay tianao hatry ny ela nary zany nanoratra an'ity. Entako moa izy nandinidinika be sy nanara-maso ahy tsy misy toy izanyko. Misy rahatera de inona no valiko azy eo indray tsy hitako de ho tantaraina amin'oro ve zany de ahoana? Bakoly eo bakoly dre angatsy enonao ny antsoantsiko sa natory sahady reraka eniko mihitsy ny antsony data ka mandamindamy mandreto ka iako reto fotsiny de ho avy ary data lasa tsy mandondona. Azafady ry anaka fa no iveriko tsy atonge ianao de zay na tonga de namono varavarana. Vazivazy kanjo ny ary data tsy maninona kanjo zany sika samby sika mianakarery ve de ifanao an'izany sady data nge dady. Marina ny ianao ka raha misolo akanjo ve ianao na izany no misolo akanjo de avy hatrany tonga de miditra tsy oloza no hitranga. Andao ary tsika sy data hidina am'izay fa mangatsika eo ny sakafo za moa ny tsy ny dada io sady za koa mbola maika mitandreto de voarako rehetra. De tandremindray ary so de disy miaro tory loatra ka retina indray no azy fa tsy fahaizana. Oui papa. Fa inona lesy ty mahalasamborona an'ilay toy indray rinary to verivery saina marary ngay la ilako ty manaitra erika raha tapaka teo angamba lalandrako sy nanovako an'la ko elaza tapaka lalandrako afaka anao inona tsony zany angeny ataoko hoe tena marary angamba elahy na misy olana zareo raha manapaka de hita eny andaniana azy ka le fomba namasahana azy mihitsy ny tsy misy fa hoana inono rahantsika eo efa niketrehako ihany le izy fa tsy mety masaka letsy ny aiky fotsiny lany ny eritreritro ny vaka ka na zany tsy ampy saribona manarina ny afy de zay ny antony tsy mahamasaka azy fa inona aloha le ketrehana so ny manova afo ny mety ianao lary ianao la ary tandremindray ny vava so apiditra angano ka nahirana amiray kilasy ary de ho votsitra ny atao
Ka le izy ary mbola tsy fantatra akory dia avy hatrany dia vepetra sahady ny apetraka elako. Fa nga le izy mampigatra. Tsy maintsy misy fipetraka. Mila mahataam-bava fa mampigatra tokoa raha tsy mahay. Fa enoy aloha le izy dia avy eo miaraka dinihany tsy atao e. Izany a. Taratasy faharoa indray ty. Ny voalohany aza tsy voavaliko akory. Tsy hitako izay havaly azy raha marina. Tia indray nefa manome fotoana amin'ny asabotsy amin'ny 3 ony. Dia inona ireny ataoko hoe? Raha vao mandeha rehetra nefa ka tsy milaza amin'oro ka makaty an-trano izy. Tonga dia araka dada ny afenina rehetra. Ka dada izany samy misy milazana ny zava-misy. Ny marina rehetra nefa tsy filazaka. Sa ona re izany e? Aleo izay ndeha atao. Inona ary mahazo an'iny zanako iny? Tato ato izay izy dia lasa varim-bariana, tsy trohinina, kizitina kely rehefa anontaniana. Lasa mihiboka lava ao nefitranony eo. Ahoana re ny fomba ataoko mba ahafantaran'izay mahazo azy? Ohatry ny lasa matahotra koa sao dia hanafotoana ny zanako izay mety ho fanontaniako. Nefa atidiko ny mahalala izay manjo azy. Sao dia misy mahazo azy ka izay no hanenenana. Ndeha ho any amin'ny dada aloka. Mandery ao izy izay. Sady efa ela mihitsy izay mianaka ny tsy niarany tokelaka intsony. Mino marimarina fa efa fantany hoe manafy ny zavatra aminy azy zao. Lehilahy lehibe iny ve izy ka tsy mahatsapa ny fiovako. Dia foara tsy vita foana ve dia amitahana azy isaky ny manontany izy. Izy ary efa mba mahafo fotoana ho ato an-trano. Efa tsy tohizany intsony ny asa fa ataony ho an'ny ambony fiainana rehetra. Hafa mihitsy aloha ty dadako ty. Izany ohatra ny takiny ny animba ny fiainanay. Dia ho sanatria ve hivadika amin'ny fitokisany aho? Asa hitako anie izany. Tsy mahandry mihitsy izany lohako izany ka. Aleo izaho mihitsy no anatona azy fa tsy vitako ny hainohaino. Izaho ihany no hifika ny an-tsoromaina raha misy ny loza ary dia hanenenako tongotra aman-tanana angamba izany. Oakandray fanapahan-kevitra fa izao no teny ilana. Dada, andeha aty amiko anga dada? Ary ianao ho aiza? Ho any amin'ny dada mihitsy izao za. Mitovy izany sika mianaka. Ka aiza ny tianao iresahana? Any amiko sa ao aminao? Efa vita tsara ve nefa aloha ny fianarany? Efa vita ka. Tsy aleo any amin'ny dada miresaka. Sady mino fa misy zavatra tiany dada ho lazaina amiko koa. Za koa mantsy mba misy kely ihany ho teneniko amin'ny dada. Fa inona ny tiany bakoly kely resahana amin'ny dada? Tsy aleo ny dada ny lazaina mialoha fa ny anahy mbola afaka miandry. Sady izay koa mba fanajako an'ny dada. Tsy mandro anaka ny saiko mahita anao tato ato izay. Toa lasa niova be, na ny fihetsika ao, varim-bariana, midy an-trano. Adino koa ny fisian'ny dada. Ambarao amin'ny dada izay mahazo anao e. Zay ary le fanahiako. Ny dada tia ny tonga aloha. Dia inona no lazaiko? Ary toa ilozanao miondrika fotsiny fa tsy valiana ny tenin'ny dada e. Misy manahirana ny zanako anga? Tsy misy ninina akory ry dada. Fahitany dada?
manenjika an'le fotoana tsy niarana teo azy dia izany mahatonga an'ireny fihetsika kely ireny. Raha izany tokoa moa hoanina kanefa na izany aza dia mamono tena be loatra e. Fa ho sahirana ange ianao e. Ny fanadina no vita foana fa ny aina koa no tsy hananam-piry. Aza matao ary dada fa tsy hanaonao foana izany Ary bakoly tsy mitoetra iriritsy. Tsy tafaraka indray zany izy sonoro androany. Fa naninona ary? Dia atonoko eny dia ararotiko ifampiresahana. Manao any bakoly? Nary. Ary ianao izany avy tampoka toy ny orana tandro miseho masoandro tsy hitako akorina dia nivinao azy. Manao any nazy? Tsara fa misaotra. Fa ina mahavariana ao anatin'iny boky iny? Ao e? Io. Tsara kosa izany lohateniny izany fa mba azonao lazaina avy ny ambangovango izay voasoratra ao anatin'izy iny? Tsy ho vitako ny lazany rehetra fa raha mety mahaliana anao dia azoko ampindramina anao raha tianao. Tena tiako tokoa moa izany. Dia roviana no menao nazoaden'izao aza tsy mampaninona mihitsy ka. Efa vitako ane izy io fa misy mba tiako iverenana fotsiny sasatsasany dia izay no hitanao mamaky azy eto. Misaotra indrindra. Fa avadika ho any ny resaka ary bakoly hoe ahoana izay rinazy? Maninona ho any no tsy valindry mihitsy ny taratasiko dia indrindra naiko no avy tamin'ny sabotsy teo nefa avy eo tsy tonga indray. Fa inona kay no antony? Ny valin'ilay taratasy aloha tena tsy hitako mihitsy amaliana azy. Ary ny antony tsy nahatongavako tamin'ny sabotsy indray dia miala tsiny indrindra fa nisy dina le anay sy dada tampoka dia tsy afaka nampilazanao akory Iany ary tsy maninona fa mba misy hevitra indray ary ty arosoko ka tiako mba ho fantatra ny hevitra ary bakoly. Hevitra manahoana nefa ary soa aloha dia miankina amin'izay ny valiteko. Maninona ho antsika raha miaraka manao etude dia amin'ny alarobia izao no atomboka mety manam-potoana ny amin'izany ve ianao? Ary mety aminao ve sa tsy? Inona moa ny olana amin'izany? Tsisy olana? Sika tsy nasamy tsy mianatra rehefa alarobia hariva. Saingy hoe ahoana ary bakoly? Sao dia tsy hianatra akory ny ao an'eritreritra ao fa zavatra hafa. Ary fikasianao rery ve sa misy ankizy hafa? Ndre kory bakoly dia fa lasa eritreritra lavitra ka zavatra hafa ahoana aza no eritreretiko eo izany mahitako. Ataoko ianao fa nitory fitiavana tamiko dia mety izay sisa nitetika hitanao anakekezana satria fantatro tsara fa rehefa resaka fianarana natao amiko dia tsy mandany mihitsy Sotra loatra ianao ry bakoly nefa raha tovy moa ka tsapanao anatin'ny fonao ao fa mifanojo ny fitiavantsika na ny faniritsika tsy tsara ve zany? Nefa moa raha ohatra hoe tsy mety aminao zany hoe tsika asianao hiara-hianatra irery zany dia azo lazaina ange inory sy fetra tsika samy mpinamana ihany dia mifanampy izay mihitsy angamba aloha ny mety ka dia aiza sika mianatra dia aiza koa ny fotoana anaovana an'izany? Any aminay na any aminary na mifandom-biasany mety aminao? Any aminareo? Atao tsy mety izany ka izay ilay fandimbiasana izay angamba mety tsy mampaninona azy izany fa
mba misahirana kely fotsiny ianao manatitra rehefa mirava da da mantsy mety tsy afaka izy raha teo tsy mirava lohatsika izany. Zany ndray ve moa ry bakoly eny e ateriko ianao fa aza matahotra. Firy ianao zany ry bakoly no alaiko any amin'izany namanao zany? Iza moa le anarony teo? Naro zangy ry data tsy alainy data fa mety mirava aloha izay mety ho vita meloha mantsy ny fianaranay dia izy ihany manatitra data zinoko fa mbola tsy mirava akory amin'izanoko. Dia tena azonao antoka tsara ve zany namanao zany? Ary firy mianadana reo no miara-mianatra? Io indray data fa saro-piaro tadiaviny daholo zao pitsopitsony rehetra izao. Ka idady efa fantatrao ihany fa zany mihitsiko. Mahasorenanao nga amin'izany rehetra izany nefa tokony mba ho fantatro daholo inge zany. Ary matokisa ianao fa tsy han'olo-bato mafananao zany a. Ary tsy hainao angany hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Zany very dada? Matokia ianao fa tsy hanafina an'izany velively koa. Mpiara-mianatra izay ny araka dia batra mianada azo antoka tsara noro sy fetra ny fanampiny. Mbola misy fanontaniana dada? Izay ihany aloha ny androany e. Zao fotsiny no nafarako anao indray tsara. Ary ny fianarana anao ka atao ambony amin'ny zavatra rehetra. Ary mba hamora ny fifanapitsika mianaka dia aza manafina ninninina amiko ianao. Manomboka eto amin'izay miseho rehetra eo amin'ny fiainanao. Azonao tsara zany e? Aza manany amin'izany data fa tsisy mihitsy zany e. Bebe data fa tonga. Ray volana sahady zay ny raha antsika ny fampita fahalalana. Inoko fa tsisy horaraka tany ny fianarana izay niratovina teto. Sa ahoana fijerinareo rehetrarehetra azy? Tena nety kosa aloha e. Nahita hevitra tsara ihany nareo reo lahy nanao an'izao. Engane ka samota fitra ao anaty lefitra daholo ny anarantsika. Izay ny tena irariana e. Sa ahoana mbatenao ry bakoly e? Fa ianao ohatrany tsy miteny mihitsy e. Efa feno daholo voalazanareo. Tena tsara. Fotoana manaraka zany amin'ny larobia ndraiko. Tsy efa ampy izay ny anio. Tena matsiaro reraka. Sady ny orako efa mandeha ihany. Way, nefa saika diniko fa toa tsy mianatra sika amin'ny herinandro ambony iny. Ka eo indrindra tsika izao. Tena marina tokoa fa tsy mianatra tsika amin'ny herinandro ambony iny zany. Raha ny tena izy koa dia tokony tsy hisy ny fianarantsika nefa araka ny vinavina nataonay dia aleo anao izao kasy e. Rehefa mifandinika ho azy ireo lahy ka ampitaina aty aminareo roa dia ndao mba hitsangatsangana e. Ka miainga maraina dia ny hariva no miverina. Ny hevitra reo sisa tsy fantatra fa raha nenareo lahy aloha dia efa roso ny dia e. Tsangatsangana? Eny e, raha ny amiko aloha dia tsy misy olana e. Afaka zany fa bakoly no asa. Ahoana kely amindre? Ahoana ny hevitra indrika sa erany amin'ny dadanareo aloha? Eny tokoa, sao dia mila erana any amin'ny dadanareo zany. Ny hoe rana any amin'ny dadanay aloha mety ihany ny hevitrareo e. Saingy oka za ihany ny tompona andraikitra ny amin'izany. Ny toerana le fotsiny no ka ho faritana tsara hoe aiza. Tokoa moa ny toerana le mbola tsy fantatra akory ko zany ingeo ahy e. Dia tena azo antoka aloha ve ny fafahandry e? Ahoana izy ny tsy ho afaka e. Ny ahiko fotsiny ho saro-piaro-mafy amin'izany amin'ny vavitokana ny dadany. Izy ireo ange ka efa mifamofo sao adinonareo e.
ny soratra sy ny mariazy no asa hoe rovinina na rovinina. Mareny eo ianao fa miteniteny foana. Ny asarotam-piarinao amin'ny dada efa betsaka ka eo ianao no milaza tsanga tsy amanorana eo. Aza dia mora tezitra moa fa ny aimba vazivazy natao analana moamy fotsiny. Aiza aloha ilay toerana alefa azalozanareo mifampila kiseo e. Ohatra hoe any Ambohimanga na Ambatofotsy. Ireo zao ny toerana hita fa tsara ary tsy lany amamena. Tsy aleo any Ambatofotsy? Iny dia resaka amin'ny dadanay inoko fa tsy anda velively izy. Mety amiko indrindra zao anaka dia tsara raha hoentinao aty amiko ireo namanao ireo, indrindra fa izy roa lahy. Dia avelan'ny dada fialo e. Ny hoe avela sy tsy avela miankina amin'ny zava-misy ihany zany rehetra zany. Atao fotsiny izay asika ataonao e. Dada kosa mila vanona raha izany ka. Sa efa manomboka tsy matoky atsony dada. Dia izy kosa zany fihevitra zany ry Bakoly. Dada natoky anao foana rehefa milaza ny marina ianao. Inona zao no mbola tsy natokisako anao fa ianao indray ary zao nefa manomboka manafinamiko sy tsy matoky any dada. Zay nefa nahiko hatry ela. Tratra. Dia inona ny atao? Namitaka ny dada. Tena namitaka. Izy ny dadako dadako mifafantaranareo azy. Efa diso fantatrareo saingy randriny tena narany sy fiantso azy. Izy kosa ary dada mifetra dia izy ny nary. Noromo efa fantatra dada. Dia faly tonga tao anatin'ny tokantranonao sy mifankahita tava aminao zay tompoko? Zako toraka izany tompoko. Faly mandray anareo roa lahy koa ny tenako. Fa izy aminareo roa lahy reto moa zany ny tena mandrebireby ny lohan'ny janako. Ka andreseny lahatra isan'andro mba hanaraka ny heviny izay tsy hitako hatrizay. Aiza kosa re tompoko dia hoe mandrebireby ny lohany izay fa efa mba teny rana ihany ny anay ary efa samy olon-dehibe koa ka samy mitondra ny teny eo amin'ny ray aman-dreniny sy rairay avy e. Dia neny Bakoly zanako moa zany no hafandrindra fa dia nampanatsoina taty hatrany mihitsy zahay. Ka moa ve misy antony manokana tompoko? Mafisika any anefa ny teninary fa tsy mandrebireby na manodikodina ny lohan'ny Bakoly zay tompoko ary tsy mihevitra izany velively. Janony aloha ny tompoko fa raha manairana anareo no miantso hoe Ingiarandry dia ataovy hoe dadan'ny Bakoly dia vita e. Ary raha ny hoe antony manokana iantsoko anareo dia misy tokoa. Zava-dehibe amiko ny fahalalana hoe toan'iza sy iza marina moa zany namanjanako zany. Raha alefa amin'izay tiany atao mantsy ianareo tanora ankehitriny amin'izao fotoana izao dia ho betsaka ny ray aman-dreny no anenina. Ka tsy aleoko ve dia ny mbola tsy misy maratra ny ray aminareo dia misoroka. Ie, raha ny tena marina ary dadan'ny Bakoly dia mpiara-mianatra ihany izahay reto ka nahafahanainanao fianarana manokana mihoatra ny tany am-pianarana. Dia nihitatra taty amin'ny fitsangatsanganana. Misy zavatra maro anefa mampisalasala amin'ny fahitako anareo manoloana azao. Hoe ahoana tompoko? Raha tsorina dia ny fiarahanareo mihitsy e. Aoka dia hovantaniko amin'ny fomba fiteninareo tanora mihitsy ny resaka. Couple zany nareo reto satria vavy roa lahy roa dia iza no an'ny Bakoly ary iza no an'ny Noro. Tampoka be nga ny fanontaniako no ilozanareo efatra mianahana tahaka ny soso voatapidrano sa marina ny voalazako? Ka zany anery dadan'ny Bakoly fa tena vantana loatra ny fantanianao e.
Nefa izahay tsy mbola tonga amin'izany. Ka aolakolako indray ary ve ny fanontaniako e, ary tsarovy fa na hoela na hoaingana dia tsy maintsy ho tonga amin'izany ianareo satria ny fifaneraserana mivadika ho fifankazarana, ary ny fifankazarana mampiteraka ilay fity. Ka ny any anafarako anareo rankizy dia ny fianarana aloha atao loha laharana amin'ny zavatra rehetra. Araka ny fantatro mantsy dia hanomana fanadinana daholo ianareo. Farany aza terena ifony fitiavana raha mbola matory e. Manam-pitiavana daholo ny olona rehetra fa saingy ny fotoana ifoazany no tsy mitovy. Ary rehefa tonga eo tandremo sao variana amin'ny lalao fa afo io ka zay tsy mahay ihany no mainy. Zany mihitsy ilay tsy afoizako any dada, mandray ny hafa ho toy ny tenany, mahay misintona sainy hafa amin'ny zavatra mahasoa. Fa hono alory dada. Avelan'ny dada ihany ve hiaraka amin'izy telo mianadasa ahoana? Nahoana moa anaka, efa nikeko hatry ny elo zany. Tandremo fotsiny toetra, raha vao mivadika amin'ny dada dia hafa indray ny fandehan'ny zavatra rehetra. Tena hafa mihitsy koa dadanareo a. Ny anay dadanay marina raha mba miteny toy ireny zany ka tena mba samy ray aman-dreny ihany, fa ny anay tsy mba misy fanontaniana zany mihitsy. Fa vao mifody omena ny sarandalana, ny hariva indray samy misakafo na mijery fahita lavitra, dia fandriana ny vonjena fa samy reraka tamin'izay nataony tany. Raha azoko tsara zany dia nareo mandeha aty izao a, tsy misy mahafantatra akory fa dia mandeha anjamba fotsiny. Mba hafa indray zany, tsy dady zany. Ka ny anay ange mitovy ihany e. Dada mivoaka amin'ny enina maraina, tsy mody raha tsy amin'ny 7 hariva. Ny enina somary tara kely vao menga dia tonga aloha ihany koa. Za kosa aloha dia tena tsara era tamin'izy mivady vao afaka nandeha. Zany ary mbola 14 hoe tandremo so hariva be a, sy ny sisa. Mampitsiriritra ary tena iriko ny fiainanao sy dadanao. Tena mahafinaritra e. Mba azonao tantarainamiko very bakoly ny tsiambaratelo ny fiainam-pitiavanao sy ny dadanao iny. Ka ezany izy tsy ambaratelo ka mitantaraina amin'landray e. Mba azony lahy moa zany hoe tsy ambaratelo. Midira le tsy vonantony dia mifantatra elany amin'ny rehetra. Sotra ny fetreriko no anontaniana. Sa fetra kosa sary piaro amin'ny bakoly. Sa ahoana kosa kiny hevitra indrindra bakoly? Ny hevitra ve? Ny aminay sy dada. Eny e, ho tantaraiko tokoa sao mety mba mahasoana dia indray aminareo reo ihany azy. Tsy misy tsy ambaratelo zany ny aminay fa toy ny mpianaka rehetra ihany. Raha eo eny anefa dia raisy izay tokony raisina raha mety aminareo. Vao valon-taona monja dia maty neny. Tamin'ny fahavelomany iny anefa dia dadatrano maka sy manatitra mianatra. Zany ve? Dia efa mianatra dada tamin'izany dia tsaroko tsara fa tsy mpanidata amin'ny filazany ahy. Andray kosa. Iny aza indraindray dia tsy tsaro mihitsy. Dia izany inge dia efa mampiady azy ireo matetika e. Dia izy very bakoly nandritran'izay fotoana nahafatesany renonao izay dia tsy mbola hitanao niaraka tamin'ny vehivavy hafa mihitsy. Ino ary koa aza dia tapahana aloha fitantarako e. Ka mahaliana azy any ka. Eny ara fa hovaliako avy hatrany ny fanontanianao e. Raha ny resaka fandreko matetika ao an-trano aloha rehefa miresaka izay dia tsy misy mihitsy izany. Ny any am-piasana aloha tsy fantatro e. Ny andray izao no tena mahaliana dia ny antony nahatonga an'izao fifandraisana pobe izao aminareo mianaka. Maro mantsy mpianaka amin'ny manao toy izao fa ny anao sy ny dadanao tena hafa mihitsy. Eny ara fa hotohizako ny fitantarako e. 13 taona tamin'izay.
dia hitany dada ho mijejojejo. Izany ve? Arahany tamin'izay aho. Tsy nisakanany tamin'izay lamaody tiako diny daholo izay rehetra tiako. Ankoatran'ireny le mampisehofotra sy zipapotipe reny ary le sorta kely mifintsifintsy. Fa tena maty raha voatratrany ny zava-dehibe tamiko dia niresahan'ny fomba mpiainan'ny lehilahy amin'ny ankapobeny. Nanomboka teo koa dia nitezainy tsy hanafina mininona izay zavatra miseho amin'ny fiainako. Dia fantany hatramin'ny andro voalohany tovovavy lehibe andriva aky? Fantany ka. Ary tsy misy miafina aminy fiainako na dia kely akory aza. Naseho anao azy zany le taratasy nalefako anao indray mandery. Zany ve tsy afa-baraka amin'ny dadanareo ny tenako? Ohatra i dadana mihitsy ny nanolotra ho ahiny taratasy iny. Marina hoe. Saingy nanomboka tamin'iny aho dia niova. Tsy nilazaiko tamin'ny dadany tao anatiny. Inoko nefa fa niandry izy, nefa nizaho tsy nilaza. Naninina koa nefa izany satria tsy nitezaina tamin'izany aho na dia teo aza ny fitenenana manao hoe marina rehetra tsy mba filaza. Voalohany sady farany izy satria izy ihany dia ampinalala fa manomboka amin'ny fofo fitiavan-janany. Ary tsy ho feno no banga ilainy tovovavy toa andry izao. Saingy dada tiako mihoatra noho ny rehetra. Hafa mihitsy mantsy ny dadako iny. Dia toy ireny foana zany ny fomba ny dadanareo isaky ny misy dia tianao aleha. Ka za koa angezo nary tsy mba manana izay hoe dia hafa le ankoatran'ny fianarana sy ny fiangonana. Raha misy dia miaraka amin'ny dada mazana, malana ny misy ny toy izao. Ary dia toy ireny tokoa dada. Ireny ny fombany. Fa manararoatra amin'ny fahatsorany sy manararoatra amin'ny fahatsorany zanany. Ireny ny zavatra tsy tiany indrindra. Matahotra sady angaha ianao Rinary sa? Miseto kely aleletsy Rinary tsy hay akory na ho raikitra ny anareo sy bakolo na tsy. Manana foana nefa fanantenana ny heritsaina tao ambony. Zara samy manana io. Ary mazana koa ane zanaka vavy akaiky ny reny kokoa ka inona malasa ny sainareo ny amin'ny bakolo sy ny dadana. Fa sandraiky iry bakolo dia mirary anareo sy nary ho tafakambana soma tsara ary hatramin'ny farany mihitsy. Misaotra. Hay, efa tandro be ny izany andro izany maninona raha ndao amin'izay sakafo ndao tokoa oka izay ny amin'ny dadarandry fa angampy izay ihany efa impolo kely ny mevona. Tonotonononareo foana ny anarany. Ndao amin'izay ary tsika isakafo Bakoly Bakoly. Ahoana very dada? Misy lany dada? Zao no tiako ambara aminao Ie? Marina fa afaka soma tsara ny baka ary tena tsara ny nataonao saingy ahoana ary dada? Ny indro kely ny mpandrafitra anaka tsy maintsy misy foana ka aza tao mahakivy anao raha milaza hoe aza mianina fotsiny amin'ny fanadinana io ianao fa mbola tokony hanohy ary manao ny tsaratsara kokoa ary inoko fa efa fantatrao sahady ny lalaka izoranao. Bakoly tsy ratsy akory anaka ny nataonao fa tsy tokony ho ambaka ny teo ny vitanao manaraka sady ny tena tiako lazaina anaka fa mialehibe anao ty dada tsy afaky ny anaramaso izay ataonao foana fa oka ny fifampitokisana no eo amintsika ka tsofoko rano anao aleo tena amin'izay. Tsy azoko mihitsy ange izany tia ny dada lazaina amiko izany. Tiako alefa mandeha rery amin'izay anao anaka mandeha mianatra. Tsy voatery ny dady intsony fa omena fitaovana kosa hoentinao miasany amin'izany. Ohatra hoe sarandalana asa skotera raha dada kosy antsa noho ny antaola aloha izany eritreritra dada izany. Fa ahoana? Aterin'ny dada ihany samaraina fa ny hariva mody rery. Ny atoandro indray izany dia samy mandeha misakafo any amin'izay tiany isakafoanana.
Tena zay ve nisitraky ny fonao? Maleo za mihitsy ry dada ka. Sarotra be nge za miandro bus zany sady ny fotoana koa efa kely ny rahantsika dia mbola sarahana amin'izany koa ve? Tena marina zany anaka. Zaza mihevitra fa hony mifanohitra amin'izany no mbaranao amiko. Tsy ry dada, tsy hanao izay mampalahelo anao amin'ny zavatra rehetra. Tiako loatra raha ianao ary tsy atakalokolokafa mihitsy. Fa efa natakalo anary. Dada, fa taiza nafantaranao an'izany? Zanako ange ianao e. Aza manany amiko anefa ianao fa efa fantatro ny tokony ataoko. Tsy hamitaka velively tokoa ianao anaka fa manafatra foana hoe tandremo ny fitondrantena. Misaotra indrindra ry dada malalako. Heritaona sahady izay nahavitany mariasinay sinary. Izany hafaliako e. Tanteraka ihany la. Dia aty andafindrika tokoa moa izany izao izay no mipetraka. Dada izay ihany mandrery. Soa ihany fa mba nanampy azy ao anatin'ny orinasy no rosifetra. Samy manana ny lalana hitondran'Andriamanitra azy tokoa manko ny tsirairay. Bakoly. Efa ela nga ianao ny tonga. Ary manina ianao tsy niantso ato tamin'ilay mifanarahantsika e. Dia ahoana izany izao? Mbola hiaraka hisakafo any ivelany ihany sika namarinana ny heritaona nanaovana ny mariasintsika sa ahoana? Tsy afaka niantso fa biasa be aky a. Fa misy zavatra nientiko anao aho. Inona? Fanomezana le izy. Ary mba mangataka anao a ny fotsiny hoe mba tsy misakafo any ivelantsika fa ato trano ihany. Indray nary. Maninona? Maninona moa raha tonga dia nentinao aty ilay fanomezana e. Fa nga mavesatra be ilay izy. Tenenao alo hoe inona le izy? Nahoana no teneniko anao e? Zany izy hoe fanomezana. Fa inona ny tianao ary andrasanao avy aty amiko? Omeko ange. Lazao izay tianao dia soloko ilay ao anaty fiara. Izay nentinao dia tiako daholo. Ndao ara jerena izay nentinao anaty fiara e. Avy eo sika mihevitra an'izay zavatra atao manaraka. Ndao ary e. Fa akipio no masonao mandra-pahatonga any amin'ny fiara. Herina ary koa dia efa mampifilafila ery. Eo ara fa ekeko indray e. Ary tantana fa sao dia menjery eo ka. Ndao ary dia akipio tsara ho amin'ny masonao a. Tandremo sao ahiratra mihitsy. Midina nga izy zany. Zay tongotsika. Ao ary e. Ahirato amin'izay masonao fa tongotsika. Dada ndray izany hafaliako. Fo io teo mihitsy na zao ny eritreritra ny dada. Manao any ianao anaka, salama tsara? Salama be ary dada. Dada manao ana? Zao. Fa maninona kosa dada ny tonga dia tsy miteny ny tsenaiko e. Ka zangeny nanomana ny fanomezana ho anao fa nga adinonao sahady e. Nary tena fantatro tokoa ny zavatra tiako. Misaotra kia mitovy tokoa ianao sy dada fa tsy sahala. Tsaroko tsara indray andro izay. Bakoly, fa maninona ianao anaka? Marary nga? Dada, feno mafy ary dada. Fa misy inona nefa e? Tamin'izay fotoana izay no nitondrany dadanao teo anoloko fahiny. Mety tamintsika asianao saika ansaraka. Ary nataoko indraisana ankehitriny satria tsapako ny fahorianao tsy mahita azy. Impolo kilo ianao manonona ny anarany lava tato ato izay. Tsy te hiteny mivantana fotsiny aho hoe andeha ho any amin'ny dada dia naleoko izy mihitsy ny nafaranao aty. Voalazanary ato koa ny zavatra rehetra anaka. Mazana aza hono ianao mangina tsy miteny fa miaina tsy fantatra hoe faly na tezitra rehefa notaniana.
ka ahoana faliny zanako nahoana moa ny tsy ho faly misaotra ary nary sy dada tsy afinareo fa iray amiko fanodiko ny eo anilanareo mandrakariva indrindra fa ianao ry dada manana ny zava-tsy ianao akoatrany nary moa ka maninona moa raha efa voalamina ny amin'izany ka hiaraka hipetraka amintsika amin'izay ve izany dada faly be misaotra betsaka ary reto misaotra kinary miaraka hipetraka aminareo tokoa ary efa nomeko ho tantanany noro sy fetra ny orinasa tena tsara izany iry dada hafa mihitsy tokoa raha ianao dia lasa tokoa dadarandriro noro tsy nahafoy anjanany tokoa izy ka naleo nanaraka nafoy ny arena be teo anoloany isaky ny mba tafaresaka izay mianaka dia bakoly foana nambetindresana fiainan'izy mianaka faheny za kosa tsy mahita tenena manoloana an'izany rehetra izany rary ny azy ry noro tsy manana fa tsy bakoly ange izy marina fa ho anjanany ny arina an'izao arenananan'izao nefa tsy tanteraka izany naleo ny bakoly sy nary nandeha nisidina nanorom-ponenina any ampitan-dranomasina zavatra nofinidin'izy roa hatrin'ny ely izany ka tsy nahasaka an'izany dadarandry fa tsara fanahy ny dada amin'ny bakoly izay aloha tsoroko anao izany lazaiko anao fa izy nanisany nanampy anary tamin'ny fianarana ny fiangaviany bakoly nataony izany satria tsapandray ny fitiavan-janany anary izy koa no anisany nandravina amin'ny fifankatiavan'izy roa ireo nefa dia anary mifadisoana izany tokoa moa izany mihitsy ny toetrany ataoko hoe izany mihitsy angamba dadarandry fa raha bakoly no milaza an'izany araka ny filazany matetika dia hoe izany mihitsy dada dada ahoan'izay anaka mba fantatry dada moa inona ny fantatra ry bakoly dada hafa ihany eo anilanao hafa mihitsy le tananao manafy savo le enao manambitamby tsy tantoko mihitsy ny tsy mahita anao na dia iray minitra monja aza ianao no natoy izao ianao no anton'izao fahalehibeazako izao merci papa i dada koa anaka toa anao ihany tsy tia minisaraka aminao na dia efa manambady azy ianao ary tsaroa fa dada tsy miova fa toy ny taloha hatrany manampy anao foana misarotra rehetra satria izany mihitsy dada mangany izy ny resaka reo mianaka izany fa misy vaovao lehibe anga enao ihany tsy dia misy inona koa ry nary fa mba mitafatafa manokana amin'ny dada fotsiny ka inona hono izany tafatafa manokana ao amin'ny dady izany sao dia mifosa kosa aloha hoe nampijaliako tato foana ianao nandritra amin'ny fotoana tsy nahateo azy sy ny sisy isy kosa ary nary dia efa lasa lavitra loatra ny fisaina seka tsy misy mifosa ny se izany io fa mba mamerina tamin'ny arinary hoe hafa ihany eo anilany satria dada ry bakoly dia tena hafa mihitsy nampinitsika sy ianao tsy hoe noho ny mahazanaka atsika fa tena fitiavana tokoa izany reniko nomeno tantanany fetra sy noro ny orinasany tena hafa tokoa ianao ry dadarandria ho lavandro iainana ny ianao ary hifanatitra amin'ny zanaka amin'njafy ary ny anaranao dia tsy ho adinoina dia misaotra anareo rankizy amin'izany tsodrano tsara indrindra izany ary ny riana dia ho tanteraka ary ampafantaro ny taranaka ny oriana ny zava-misy rehetra
ho taafiny sy ho arahany fa zany mihitsy dada. Natolotry ny asem radio anareo teo. Zany mihitsy dada. Tantara indray miseho no soratany Ravorom-bato ho ny Lantoary Mamy. Lovelomin'ny Saoly sy Nanja miaraka tamin'ny Solofo José, Christophe Rabearmanana ary Nofy. Nandray feo Ando, nandrindra ara teknika Onja, nanatotosa Solofo José.